Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello! Eh! Miaraka amin'ny Vaoliny. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Vaoliny. Mora sady mandaitra. Socavitre, Baolay, Vaoliny, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Manambana ny ala ao anatin'ny fampiavana-pirenena tarihan'ny FFKM ankehitriny Marc Ravalomanana samy manana ny fomba fandikany ny raratany Antsirabe ny ankolafy sy ny fitondrana nandany filazana fa nisy ny fampiasan-kely ny mpitandro ny filaminana. Fifidianana kominaly herinandro no nisokafan'ny fametrahana ny taratasy firatsahan'ny fidiana manerana ny nosy mbola very any amin'ny fikarakarana taratasy ny akamaroan'ny kandida. 4 miliara FMG mahery ny vidin'ny fiara tsy laitra ny balan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ankehitriny. Tsy hita ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny vola nividianana azy ireny mandeha ny feo fa karazana fanomezana avy amin'ny mpandrarakarana sy vahingy no nividianana izany, mitsipaka izany kosa ny avy anivon'ny fitondrana. Faritra Tsinana Nosy roa herinandro no niara-ny areti-maso ny mponina ary mitsoka any mananaravaritra ny aretina ankehitriny conjonctivite mifindra ny alalan'ny rivotra hoy ny mpitsabo ahina ny ikatona sekoly vitsivitsy any an-toerana hoy ny ayain'ny iray aman-drenin'ny mpianatra. Eritaona katroka androany no nangalana kely ny ireo ankizivavy eny amin'ny 720 klasmandry mpianatry ny lycée Chibok Nigeria ny 720 amin'izy ireo no mbola eo ambany fifehezan'ny vondrona Boko Haram. Tao anatin'ny taona 2024 mandidina ny 2000 ireo ankizivavy amam-behivavy nalaina ankery ny andindin'izay rehetra. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits rien que pour les femmes se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny voloko ery. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés.
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankafaliindray tomboka lasomboka vavy ny tsidiako ny tokantrano amin'ny izao takarivo izao miarabanao tonga sato anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany mikasika ny fampihavanam-pirenena avy hatrany manambana ny ala amin'izay fampihavanam-pirenena tarihin'ny FFKM ankehitriny i Marika Ravalomanina fanapahan-kevitra taoriany ny savoritaka izay nitranga tany Antsirabe ny farany herinandro teo ny fitondram-panjakana nilaza fa tsy nisy ny fanakatsakana natao azy tany an-toerana andany kosa nefa manday izany ny mpiaradia amin'ny ity filoha teo aloha ity ho an'ny mpanara-baovao tsotra maro ny manontany hoe sarinady sa tena izy natao ity filoha teo aloha ity sy ny filoham-pirenena ankehitriny era Janary Mampianina ary ao ny fanadetiny Erniny Rapary. Aiza ho aiza nareo zay Andry Matoa Marika Ravalomanina antsika amin'ity andreo? Ay, manao ny fahasalamany? Eny araka ny baiko nomeko anareo dia afaka mandray olo izy ao an-tranony fa tsy afaka miteny en public. Zay a. Kendany Vomanga nasesika ny tanany ve ny fitondrana ankehitriny mifamaofao ny vaovao momba ny zavantranga tany Antsirabe ny sabotsy lasa teo momba ny Raharaha Ravalomanana. Samy manana ny fomba filazany izay zava-nisy tany na ny mpitandro filaminana na ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Nandany filazana fa nisy ny fampiasa-kery ny mpitandro ny filaminana androany. Mbola any Antsirabe ihany koa i Marika Ravalomanana ary malalaka amin'izay ataony afa-tsy ny manao fanambarana politika. Tany amin'ny braony izy zany dia andeha nanaiky tsara izy andeha tsy hitany chauffeur sy ny garde du corps fa hoe nandeha ny sakafo ndao ohatsy izy hoe tamin'ny automobilinareo fa za tsy mahandry mandroso ianao monsieur le président niditra tao anatin'le haut sécurité izy dia lasa zay. Zay ny azo lazaina. Tsisy mihitsy zany resaka manio military izany a hoe ny forcena ny bataille Andry Matoa Marika Ravalomanina hiditra tao amin'ny haut sécurité dia noentina ny ala avy any amin'ny Tico Oil nakany Andranomanelatra. Fa izy mihitsy no teny hoe andeontsika andeha amin'izay. Raha izay ny filazan'ny Gendarmerie-pirenena tsy izany kosa ny an'ireo mpiaradia aminy. Nosakanana ary tsy navela aneo hevitra i Marika Ravalomanana hoe girivra Ndrenarisoa taorian'ity tranga ity manambana ny hiala ao amin'ny fampihavanam-pirenena misy ankehitriny ny Ankolafy Ravalomanana. Ka ny toedrarah mifamaofao toy izay dia nampisarika anay makany amin'ny filoha Ravalomanana miteny aminy raha ohatra kosa ka misy ny fifampianana Belatsy na mitongilana ny fanaovana an'ilay fampihavanam-pirenena makaty amin'ny zo ho an'ny lehibe mpitarika anay
dia tsy ekena kosa ary zay nisany teny tamin'izay eo manodidina azy hoe alohatsika misitaka amin'ny fampiavana-pirenena io raha ohatra ka tsy mazava tsara zany a ny marimaritra iraisana. Izany hoe tsy marina indray zany izay nambaran'ny talen'ny kabinetra ny fahadidinan'ny repoblika omaly. Encore une fois zay zao no tenena tao amin'ny fivoriana tao hoe tsy nisy tanakana azy tsy niteny zany fa izy no tsy te handeha tany amin'le fivoriana. Iza no milaza ny marina ry izany mandainga sa samy mandainga avokoa izy rehetra ny zava-misy mifampiapanga avokoa ireo rehetra voakasika ity raharaha ity. Sarinady sa avetseny ity filoha teo aloha ity zao zava-misy zao ny tenany raha teo efa nilaza fa fetsy ary mba mila mampiasa fetsifetsena ihany indraindray. Velam-pandrika hoenty misongadina eo amin'ny resaka serasera ihany koa ve izany ka nitsabaka indray ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mikasika ny fifidianana kosa indray fito andro aty aorian'ny sokafan'ny fahafahana mametraka ny an'izao taratasy filatsahako fidiana ny 7 ny OVEC manerana nosy no tsy mbola ahitana antokona handrotsaka kandida ho ben'ny tanàna itsakilan'izay maro ny tatitra voarain'ny antoko politika izay manasolo-tenany amin'ny faritra samihafa ankehitriny fa sahirana mafy ny kandida amin'ny fepotona tery hikarakarana an'izao taratasy filatsahako fidiana arao ny fanadihadiana. Misavoritaka tanteraka ny fikarakarana ny fifidianana amin'ireo kominina vaovao 770 manerana nosy. Tsy mbola voafaritra mazava ny isan'ny mponina amin'izy ireny, ahafahana mamaritra ny isan'ny mpanolontsaina. Tsy mbola voatendry ihany koa ny préfet de région. Efa notendrena saingy tsy fantapototra hoe lalàna inona no ahafahan'ny fitondrana nanendry ny lehiben'ny faritra 12 farany teo. Tsy hita ao anatin'ny gazety-mpanjakana izany raha toa ka hita avokoa ireo didim-panjakana niaraka nivoaka taminy. Hosolony a PDS ireo ben'ny tanàna sasany izay tsy mbola naharay ny taratasy fanoloana azy ireo sy ny antony nandraisany fanjakana izany fepetra izany. Maro ireo teboka tsy mazava amin'ny fikarakarana ny fifidianana hita taratra any amin'ny faritra samihafa izany ankehitriny. Samba ny vao nisy fifidianana no karakaraina tao anatin'ny amehana tahaka izao. Zavatra tsapanay izany tato aloha dia manano sarotra dia manano sarotra mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny fanangonana ireo atota taratasy any amin'ireo le commune maro manerana ny nosy, indrindra ireo lavitra tribunaly atota taratasy ray fotsiny singan'indray aza hitanareo toa dia very eo ny roa andro asaky amin'ny atao hoe ny 700 OVEC amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nandray candidature na iray aza. Zany rehetra zany dia proof fa tena apetatoko mihitsy le manana fifidianana. Zay zavatra tsapanay zany ny fotoana izao. Andrasana ny mangarahara momba ireo raharaha rehetra mahakasika ny fifidianana. Hatreto aloha izany tsy misy tokotany ny momba ireo kominina vaovao. Na efa nisy mpifidy aza tany amin'ireo toerana ireo taloha tsy fantatra izay sokajy misy ny kominina ankehitriny. Herinandro izao no afaka mametraka taratasy firotsahako fidiana ny kandida tsy mbola nisy nanatitra na iray aza eny amin'ny OVEC. Tsy mora mamorona dossier na olona 5-10 inefatra dika tovy miefatra no atao ilaina amindreo plus ny remplaçant anankitelo zany hoe olona 7-10 zany tadiavina mandrafitra lista anankiray ka zay no heverina fa hoe somary mbola mila bahana hetsakenjana avy amin'ny place kofidiana zany ka mbola tsy navitany olona tena namorona hoe tena efa misy hoe ametraka dossier na vita dossier ara-dalàna amin'izao tsika amin'ny teny izao. Aoriny androany, 3 herinandro sisa no ananan'ireo kandida. Hatreto very andro amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy ireo irotsaka ho mpanolontsaina sy kandida ben'ny tanàna. Fa tsy mila miandry ny mpamatsy vola avy any ivelany fantanterana izay fifidianana kominaly izay raha ny hevitry ny Paitoekarena iray ny havana ara-politika sy fahaiza mitatana ireo pirenena misy eto Madagasikara ny vahaolana ahafahana tsy miankin-doha amin'ny vahiny raha ny nambaran'ity farany hatrany ity fifidianana kominaly ity izay tsy mbola nahainoana fanazavana avy amin'ny mpitondra fanjakana ny resaka vola amin'ny fantanterana izany. Fanadihadiana eny Rabary. Mbola manjavozavo tanteraka ny hoavin'ny fifidianana kominaly ankehitriny. Resaka ara-volana mbola olana goavana eo amin'izay fanomanana ny fifidianan'izay ankoatry ny pitsopitsy ny isan-karazany. Ny senita nefa tsy misy mety milazany amin'ny hoe inona marina ny tena olana. Araka ny vaovao fantatra fotsiny dia ny hoe mbola banga 700 miliara ariary ny volan'ny tanterana izany. Izany hoe hatreto mbola ny mpamatsy vola vahiny no tena ianteheran'ny mpitondra amin'izany. Tsy ilan'ny vahiny ny fantanterana ny fifidianana hoy ny Paitoekarena iray. Raha zaho manokana dia mieritreritra hoe azo atao tsara mihitsy ny mampiakatra ny vola miditra amin'ny fanjakana raha izay no ilaina anaovana élection. Ny recette miditra amin'ny fanjakana mantsy tsy vita ny hoe recette fiscale ihany fa misy koa ny atao hoe recette non fiscale.
Ary raha tiana tsy andrahana io recettenao fiskaly io dia tena be da be ny vola afaka ampidirana. Ohatra fotsiny no omeko anareo. Raha io volamena mivoaka eto Madagasikara amin'ny fomba atsokosoko io ny tena hoe vitan'ny fanjakana mikontrôle anazy tsara dia tsy vitany hoe élection fotsiny no afaka finansien'ny fanjakana fa sy afaka mifinansie mihitsika na ny élection zany na ny développement eto Madagasikara. Raha ny tomana nataon'ny banky iraisam-pirenena mandinina ny 200 taona isa-taona eo ny volamena mivoaka tsokosoka avy eto Madagasikara. Izany hoe raha ataony kajy raha 7 ariary eo ny volamena iray grama, efa mampiditra 4,100 ariary eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ireo 200 taona amidy ara-dalàna ireo. Etsakilan'izay miantso ny fitondram-panjakana amin'ny anaovana ny fifidianana amin'ity taona ity ny KMF Knoe. Dia eo ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana raha lafiny ara-bola indray dia efa nilaza raha araky ny fahafantaranay sy ny fainoany rehetra anazy hoe vonona amin'ny lafiny rehetra na ny ara-bola ary ka noho izany tombontsoa antsika rehetra ny hirosona amin'izay hoe fifidianana izay satria voalohany indrindra aloha ireo mpamatsy volantsika dia tsy afaka ny ara-iasa amin'ireo izay atao hoe tompona ndraikitra mitantana isaky ny commune efa lany mandat. Mbola amin'izany ho tombatombana avokoa aloha izy hatreto ny mikasika ny toe-bola marina amin'izay fikarakarany ny fifidianana izay tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy mikasika izany. Raha ny zava-misy ankehitriny ahina ny iverenan'ny sary toy izay hita tamin'ny taona 2014 ny tsy fahatanterahany fifidianana indray. Fa niazakazany ny fitondram-panjakana toto anatin'ny herintaona ny fikolokoloana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ara-pamian'ny filohan'ny repoblika ihany koa raha ny fifanianana maro izay nataony tany ivelany sy ny fionany tamin'ny filoha-pirenena sy tompon-draikitra samihafa. Eo anivy ny firenena mikambana ny famerenana ny fahatokisan'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy inona ary no tsy mety ary inona no saikana tsy ahitana maso ny vokatry ny ezaka rehetra nataony filoha-pirenena tao anatin'ny herintaona mahery izay ary ny matoan-dahatsoratra Enikajy Rakotomanantso. Na inona lazaina tsy mety tafapetraka ny fahatokisan'ny sehatra iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana ankehitriny. Profo efa manomboka ny fikarakarana ny fifidianana tsy mbola feno ny vola hoenty miatrika izany. Tsy mety mivay ihany koa ny fanampiana avy any ivelany. Fa mijanona ho eo amin'ny sehatry ny fifanaovantsony sy ny fampanantenana ny ankamaroany. Tsy mety tafapetraka ihany koa ny fahatokisan'ny sehatra samihafa eto anatiny ny fitondram-panjakana. Profo herintaona sevabolana izay nitsingila ilatrany ny fitondrana. Maro ireo fanapa-kevitra noraisina no natsahatra teny antenatenana na tsy nanomboka akory. Ny fandona tamin'ny tsy fankasitrahan'ny mpiasa-panjakana ny fanapa-kevitra raisin'ny fanjakana matetika na io fanoloana tompona ndraikitra isa-panjakana isan-karazany izay hampangan'ny maro ny fampifangaronana ny resaka politika sy ny resaka teknika ka azon'ny kinamanamana sy ny mpiava-piavana avarapatana na io resaka toe-karena toy ny fivarotana na fampanofana manontolona amin'ny ampahany araka izay andikan'ny tsirairay azy ny olonan'ny Hermad sy ny Jirama ankehitriny. Etsakilan'izay ny romoromo samihafa mitranga tahaka ny raharaha Sikoma Morondava, ny fifandonan'ny mponina sy ny mpitandro filaminana tany Mananjary, ny fanakanan-dalana noho ny délestage tao Brigaville, ny fitsaram-bahoaka Etsero. Ratsa-panjakana maro no voatondro molotra tsy misy mangirana ny fanadihadiana momba ny raharaha Bois de Rose sy ny harem-pirenena maro efa any ivelany vao hita. Tsy misy toy ny fikasan'ny manam-pahefana sasany hamoaka volam-panjakana izay tsy neken'ny trésor fa hoe tsy ara-dalàna izany. Hatreto aloha izany dia an'ireo mpiasan'ny trésor ny fahadisoana fa manana ny rariny ireo nikasa anao izany. Raha toa marina ka mitombona ny hevitra nijoroan'ireo mpiasan'ny trésor dia farafaratsiny nisy fanenjehana na fitoriana teny anivon'ny fitsarana saingy hatreto milamina ary tsy toy nisy na inona teny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Maro araka izany ny lojika mahavery ny mpanara-baovao ankehitriny hatramin'ilay zatoandro nambaran'ny fitondram-panjakana fa hijerena ireo minisitra efa tsy fantatra intsony hoe nanomboka oviana sao dia ny fifanoheran-javatra tahaka izany na ny famerenana ireo fihetsika sy ireo lesoka efa nitranga teo aloha kosa no tsy mampitoetra ny fitokisan'ny mpitondra sy ny entina ankehitriny. Sanatria ve sady tsy atokisan'ny any ivelany no tsy atokisan'ny vahoaka malagasy eto anatiny ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Manoloana izany rehetra izany, mampiseho kosa ny fanjakana hatramin'ny nahatongavan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo fa tena hanao zavatra ary miantrana amin'ny toromarika samihafa tsy maintsy misy ny vokatra, tsy maintsy mazava ny ampiasana ny volam-panjakana tantanin'ny ministera tsirairay avy.
andrasana ny vokatra. Voaka malagasy izay mba mahara-baovao ary ve no maika tsy faingana fa tsy moramora ny manarina sy tsy mampandroso ny firenena. Mbola misy 3 taona sy 9 volana ny fiam-pitompiasan'ny filoham-pirenena ary mbola afaka mirotsaka vidiny izy aorian'izay. Fafanadina manokana no entina aminao manaraka raha ny vidiny hitany amin'ny tranokala ankehitriny. 4 miliara FMG mahery ny vidin'ny fiara tsy laitram-bala. Ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ankehitriny mifamafao ny loharano, ny poiran'ireo fiara ampiasain'ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo tsy hita. Ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana izay vola nividianana ireo izay mandeha ny feo, fa karazana fanomezana avy amin'ny mpandraharaha karana tsy fahiny no nividianana nazona izany mitsipaka izany ny avy anivo ny présidence raha tokana antaniny mpanao gazety etsakilany. Maro amin'ireo fiaran'ny ministera no tsy mbola nandalo visite teknika raha ny fanazavana azo. Fanadidiny Michel Ranartson. Tsy tao anatin'ny teti-bola-mpanjakana ny antsipirian'ny vola ny vidianana ireo fiara ampiasain'ireo tompona andraikitra ambony eo amin'ny fitondrana. Raha toka 3,704 miliara ariary ny vola voalaza ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana fa ampiasain'ny fanjakana amin'ny taona 2022 ity. Voafaritra ny vola andreketany anivon'ny ministera tsirairay, saingy tsy hita mazava kosa ny vola be ahafahana mividy fiara tsy laitram-bala, na dia tokony ho vola-mpanjakana sy fandaniana fantatra mialoha azy izany. Raha ny feo mandeha karazana fanomezana avy amin'ny mpandraharaha teratany karana sy avy amin'ny solombavam-bahoaka ireo fiara ampiasain'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ankehitriny. Mitsipaka tanteraka izany anefa ny eo anivon'ny présidence rehefa nanontaniana. Izy ny teny izany avy amin'ny mpandraharaha le izy, tsy misy tômôbila avy amin'ny mpandraharaha zany fa tsy tsisy mpandraharaha manome tômôbila zany. Mety zavatra misy misy tompona andraikitra na ministra manana tômôbila zay anazy manokana, zaho zao manana tômôbila na manokana, inona moa ny olana amin'izany fa tsy hoe tsy ampiasaiko isan'andro raha le izy. Ka ny ministera ange samy manana ny atao hoe gestion ny fananana zay misy ao aminy, ny fananam-panjakana zay anany, ao anatin'izany ny véhicule de fonction, véhicule de service. Raha ny vidin'ny iraisam-pirenena no jerena mitetina miliara mahery, ny fiara ampiasain'ny filoham-pirenena ankehitriny izay mitondra ny marika Toyota VX V8. Maherin'izay kosa ny an'ny praiminisitra Jean Ravelonarivo ML 550 V12 izay mitetina 2 miliara mahery. Tokony ho hita ao anatin'ny loi de finance ny fandaniana tahaka izany hoy ny mpahay toe-karena. Mampametra-pantany araka izany no hoe vola avy aiza nahazoana ireo fiara tsy laitram-bala ireo. Ireny fiara-mpanjakana ireny izay manana arete manokana mifehy azy raha eo amin'ny resaka visite teknika. Ny ankamaroan'izy ireny izay tsy mandalo visite raha ny fanazavana azo. Ny tômôbil-mpanjakana dia manana arete manokana zany milaza azy. Ny tômôbil-mpanjakana zany dia voalohany indrindra aloha tsy mandoa ny hetra, zany hoe ny droit. Fa miankina amin'le ministera zany izy io. Afaka manao visite teknika izy, afaka tsy manao visite teknika. Misy kosa ny ministera sasany dia tsy manao visite teknika izy. Nefa raha mitranga ny loza-pifamoivoizana dia tsy maintsy ilaina nefa le visite teknika. Arak'izany na fiara mifamezivezy amin'ny fiaran'olon-tsotra azy ireo fiara-mpanjakana, samy hafa ny miatra amin'izy ireny sy ireo fiara tsotra ireo. Tsy mandoetra ny fiara-mpanjakana raha toka mandidina ny 7,1 ariary ny hetra alohan'ny olon-tsotra isaky ny vizita. Aiza ho aiza ny ezaka atao atongavana amin'ny fanjakana tsara tantana sy ny sisa, na avy aiza no hiavian'ireo fiara-mpanjakana samy hafa ireo raha volam-bahoaka no nividianana azy, mananjoa fantatra izany ny vahoaka malagasy. Vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray amafy ny fihetsiketsehany mpiasan'ny ADEMA raha toka tsy mivaly rahampitso ny fangatan'izy ireo izy fiantraikany betsaka. Eo amin'ny lafiny toe-karena ny fitohizan'ny fitokonana raha nambaran'ny mpahay toe-karena iray izay nanontanianay. Ilaina ny fanaovana ny audit eo anivony ity orinasa mpanjakana ity raha ny fanazavany hatrany. Fanadetiny Michel Ranartson hatrany. 720 tapitrisa euro io ny vola very tamin'ny kompania Air France tamin'ny fitokonan'ireo mpiasan'ity kompania ity ny volana septambra 2022. Tsy latsak'izay ny vola very raha mitohy ny olana eo anivon'ny kompania Madagasikara sy ny ADEMA raha ny nambarany mpahay toe-karena iray. Amin'ny teny frantsay hoe chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires zany no ahafahana mahita ny ataontsika hoe fatiantoka raha ohatra hoe izay no
hitranga zany raha misy moa zany hoe ataontsika hoe fitokoana ohatran'izay a dia ao anatin'ny zavatra mety hitranga ihany koa zany zay miankina amin'ilay ataontsika hoe miankina amin'ilay fiantraikan'ilay fitokoana eo amin'ny fikatson'ny raha eo amin'ny aéroport moa zany dia mety hoe asany ina moa zany raha amin'ny aéroport ny resaka fanaovan'ny ino zany fandehanana ny vol national na eo amin'ny atao anatiny zany na ny raisam-pirenena reo sidina raisam-pirenena na sidina anatiny no mety misy ataontsika hoe fanelingelenina zany amin'izay fotoana izay. Arak'izany ilain'ny orinasa mampiditra vola amin'ny fanjakana tahaka ny Air Madagasikara ny fanaovana ny audit rehefa misy tompon'andraikitra vitsivitsy izay lasa manan-karena be sy karamaina hatramin'ny 700 € isan'andro amin'ny toedra rasatrotra izay lalovan'ny Air Mady ankehitriny. Olona akaikin'ny fitondram-panjakana no tena voatonontonona amin'izany. Etsy ankilany, raha mpitso no tapitra ny feim-potoana nomeny ireo mpiasan'ny ADEMA any fanjakana. Toerana amin'ny herinay rehetra izao endrika fivarotan-tanorazana sy fanososenan'ny fiandrianam-pirenena no ny tombotsoan'olombitsy izao. Dila izany dia eroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa izahay. Hatreto raha ny fanadidina natao tsy mbola misy ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta, hiamafy ny fihetsiketsehana raha mpitso raha toa ka tsy misy ny fepetra raisin'ny fanjakana. Raha tsy haivina misy 5 ny fangatahana ireo mpiasa ireo, ny fanafaonana ny tolobidy momba ny nosy be sy vato, ny fanavaonana ny contrat de concession, ny faneken'ny fanjakana ny révision tarifaire, ny faneken'ny fanjakana ny ampiarana ny RDIA, ary ny fanomezana ny fanjakana ny toky ilain'ireo mpamatsy vola. Mbola vaovao mikasika ny orinasa mpanjakana hatrany araky ny fanapa-kevitra farany teo anivo ny orinasa JIRAMA miantona hatreto ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fanaovana tolobaritra na ny appel à manifestation d'intérêt amin'ireo centrale roa Volobe sy Mandroseza fampiakarana ny saran'ny jiro mandina ny 30 hatramin'ny 50 isanjato ny vahaolana hafa ivelin'ny fanapa-kevitra io ialana amin'ny délestage raha ny favoalaza tokony isy kosa ny fampiresana mialoha ny fandraisana fanapa-kevitra raha ny fanazavana ny mpandrahararo ny fanadidiny lirapiata. Tsy mbola misy ny vahaolana mazava sy maharitra mikasika ny olana ny délestage sy ny orinasa JIRAMA raha ny fanazavan'ireo sendika ny mpiasa eto amintsika. Ny sarambabem-bahoaka hatrany no hiaran'ny olana samihafa eo amin'ity orinasa ity tokony hisy ny fifampidinina mazava sy iarahany maro amin'ny fanolorana vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro vokatry olan'ny fahatapahan-jiro ankoatr'izay mbola vitsy ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Ary ny zava-misy koa dia miankina amin'io no anaovan'ny olona sasany hoe tsy hidirana amin'ny fananganana drafitrasa famatsiam-bola na ny investissement eto amintsika satria no io olana misy eo amin'ny JIRAMA sady tapatapaka lava izy no lafo nefa mbola maro ihany koa ny toerana tsy misy azy mbola mivangongo amin'ny toerana vitsy ny zakan'ny JIRAMA hatreto. Raha tsy haivina atona ny fanomezana ny fitantanana centrale roa ao Mandroseza sy Volobe araka ny fanapa-kevitra ny fanjakana farany. Hiakatra manodidina ny 30 hatramin'ny 50 isanjato kosa ny vidin-jiro eto amin'ny firenena raha ny vaovao voaray amin'io fiemorana io. Manodidina ny 10 sy 300 ariary ankehitriny ny kilowatt eto amintsika mety ho tafakatra 420 ariary izany raha ny zava-misy ankehitriny ny vidina ankehitriny nefa efa vidiny amin'ny lafo indrindra aty Afrika. Tsy mihoatra ny 10 isanjato kosa ny fiakaran'io saran-jiro raha ny eo amin'ny firenena afrikanina. Tao anatin'ny 5 taona ohatra manodidina ny 5 hatramin'ny 10 isanjato ny fiakarana ho an'ny Liberia 720 ariary kosa ny kilowatt raha raiky faingo $800 izany any an-toerana. Manodidina ny 240 faingo 720 sy 700 ariary kosa ny any Cameroun izay isany ahitana saran'ny herinaratra lafo Afrika izany hoe ray faingo $570 raha itony zava-misy ankehitriny tsy hoela ahiny tovy amin'ny vidin-jiro any Rwanda ny eto Madagasikara 770 sy 700 faingo 820 ariary ny kilowatt any an-toerana. Fa eo amin'ny vaovany sosialy kosa indray tsy maintsy miroso amin'ny fandravana ny trano tsy manara-dalàna sy ahina iteradoza ho an'ny manodidina sy izay miorina amin'ny toerana tsy azo anorenana ka miteraka ny fiakaran'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra ny komina faritra maromaro nantanterahana izany ho amin'ny herinandro ity fanadidina.
Andotam-penaka Antomadinika Ampefiloha Ambodirano, ireo ny fokontany anatanterahana ny fandravana trano amin'ity herinandro ity, izay ahitana tafo 504 tsy maintsy arodana. Etsy ankilany araka ny loharanom-baovao azo, misy voakitikitika amin'io fandravana io ny tranon'ireo mpitondra fanjakana sy ny akaikin'ny fanjakana sasany. Tompon'andraikitry ny komina iray no nanamafy izany, tsy nanaiky nalaina sary izy noho ny mahasaro-pady ity raharaha ity. Inona ny antony? Satria mitondra fanjakana izy, anisan'ny mitondra fanjakana izy, anisan'ny manakaiky amin'ireo olona mpitondra fanjakana ireo izy. Dia raha ny azo ny kitihany, dia manao intervention izy. Ny fanjakana nefa no tegna fa zéro intervention. Inona moa dikan'izany? Cercle vicieux zany resaka zany. Miparipary ny vokatry ny kolikoly izay nataon'ireo mpitondra fanjakana samihafa raha ny voalaza ny mpahay lalàna iray. Mahakasika ireo trano amanjato ny voalaza fa tsy nanara-dalàna. Tsy misy ambony lalàna hoy ihany ity mpahay lalàna ity, ary tsy tokony hisy fanavana na tranon'olon-tsotra na ny mpitondra fanjakana no voakasika. Indrindra aloha dia matoa efa-jato tafo no tafatsangana, dia nisy zany eo fa adizon'ny fanjakana ihany. Ka eo indrindra no mipetraka rehefa anontaniana isika eto Madagasikara milaza fa hoe tany-tan-dalàna. Izany hoe lalàna zany dia mitovy ho an'ny olona rehetra, na izy na izy, tsy misy tokony hoe ambony na ambanin'ny lalàna. Ka eo indrindra no ilana koa ny hoe bianco, satria azo atao hoe misy influence, trafic d'influence ao zany na resaka tsolotra na resaka ana dia afaka toriana soa tsara. Andrasana araka izany ny asan'ny Bianco manoloana ity fandravana trano maro dia maro ity. Toerana maromaro eny amin'ny 720 hektara sy ny manodidina ohatra ny hoe farihy ankehitriny, fa misy manelanelana amin'ny ambaratonga mpahefana na eo anivon'ny komina na eo anivon'ny manam-pahefana isan-karazany. Vaovavy any amin'ny faritra kosa indray misy arety maso mianaka any amin'ny faritra tsy nananosy ankehitriny efa ho tapa-bolana mahery izao trangana conjonctivite raha ny tombatomban'ny mponina ny antoerana. Raha ny vaovao azo avy any antoerana ihany koa dia aretina mianaka vokatry ny loto ity miparitaka ny Toamasina ity hatreto. Tsy mbola nisy fanambarana nanome fanazavana momba izany ny tompon'andraikitra ny antoerana. Ray kosa fa efa misy tompon'andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana nidina ny Toamasina. Fanatediny. Efa ho roa herinandro izao no nahitana ity areti-maso ity any Toamasina. Raha ny fanazavan'ireo olona avy any, aretina netin-drivotra vokatry ny rivo-doza nandalo tao La Réunion ity tonga ao Toamasina ity, maso menamena, mangididy, tay-maso madity eo amin'ny faritry ny odi-maso ary fibotsonan'ny odi-maso. Ireo no fambara ahafantarana ny conjonctivite amin'ny ankapobeny. Milaza ho mbola tsy mahafantatra izay tena fanafodin'ity aretina ity ireo olona avy any. Misy areti-maso zany fa izy zany efa be da be ny tratran'io areti-maso io any, dia miparitaka be mihitsy io areti-maso io. Le fanafody zany eny amin'ilay pharmacie ara tenen'ilay olona hoe ilarana be le fanafody. Ohatran'ny pomady angamba izay. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa hoe karazana inona amin'ny aretina conjonctivite ity mitranga ny Toamasina ity, antony mahatonga ireo mpitsabo teto an-drenivohitra tsy nisy nentina aneo hevitra mikasika izany. Ministera raha teo tsy mbola nahazo mpanazavana momba ity aretina ity. Rona makany amin'ny tambavy sy ny ravikazo ny olona raha ny fanazavana ity mpamily iray mpanokany Toamasina ity. Misy olona zany manao fanafodiny ravikazo koa izay izy tenena ny rano dia atsobo koa dia lasana mangatsika dia iny anasana an'ilay maso. Raha mbola tsy milamina ny mikasika ny fianaka ny aretina pesta, tonga indray ity ny areti-maso. Hatreto mbola tsy nahinona ity trangana aretina ity ny teto an-drenivohitra saingy tsy ho ela dia ho tonga eto izany raha tsy voafeh mifindra amin'ny alalan'ny rivotra ihany koa ny conjonctivite raha ny fanazavana azo hatrany. Asa hafa kosa indray no entina amintsika manaraka asa tsy mandalo krizy, ny fanetezana ho ny vazivazin'ny sendra ny mpanao gazetinay androany, ny fahaiza mitazona mpanjifa no tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny asa fanetezam-bolo, mety apiditra vola nentsiny maro isam-bolana izany ny asa izany, nefa mety hahatratratra ny antapitrisany ihany koa ny tombom-barotra misy sokajiny maro, ny mpanety eto an-drenivohitra arao ny fanadina ny tanterahiny Mikaela Ramarolahy. Tsy misy asa ratsy rehefa fifotorana dia mahavelona. Ny mpanety mitandava ny ety sotry ampolin'izy ireo. Eninjato hatramin'ny 1000 ariary ny saran'ny fanetezana, tsy mialon-jafy ny eto. Seza iray ho an'ny mpanety iray, 2 hatramin'ny 10 minitra ny fandretan'ny fanetezana. 10 isan'andro isaky ny mpanety ny mpanjifa ho azy ireo. Atao foana izay fanarahana amin'ny sandanizaka ny piety. Manao mihitsy izay. Araka ny fahatsoran'ny lety zany na fanarahana aminy. Ireo zany tsy mamotritra client mihitsy. Izy amono hoe tsy amotsitra fa rehefa mifanaraka mety foana.
Resaka fahasalamana lama vaovao isaky ny olona iray no ampiasaina. Arakaraka ny safidin'ny mpanjifa ny endriky ny volondoha, saika ny sarababem-bahoaka ny manjifa ety isotry. Krista zao io. Zay moa nany io tsy edy. Izan'le geste io monsieur. Geste anaovana io. Anata izany izy tanota zany ma araka le tenenkanota io hoe am'izay le manao baolina. Ty fontsika mety miampy ty bakely ty hoe ty mantsy bakely an-tanàna ty. Dia va ty fontsika tena mety zoko be quoi. Tahaka ny ety isotry misy toerana tahaka izao ihany koa eny Andravoahangy, Anosy sy Anosy be. Tsy mila fianarana manokana ny manety, saingy mila faharetana sy fahaiza-manaja ny asa. Tahaka ny eto amin'ity toeram-pihetezana iray ity, ny fitandronan'ny fahasalamana ny tandron'izy ireo ny kalitaon'ny asany. 2 ariary indray ny saran'ny fihetezana. Isany tena mampiavaka nyty fanetezana ity zany eto dia resaka fahadiovana eo, resaka teo ihany. Fa miezaka mihitsy izahay zany mba ame fahafapon'ny client satria le aretina zao fa raha malala ohatra hoe areti-koditra zao hoe sarobidy zany le resaka aina sy ny fahadiovana dia aleo mba miezaka zareo mba adio hatrany zany rehefa manao an'le asa satria saropady le izy lohan'olona no lalao raha mantsy saropady amin'ny olona zany loha zany zay ngamba. Voalohany indrindra aloha amin'le resaka fahadiovana zany satria azo zany mba tsotra ny ankoatra zany eny an-tsena eny fa mba présentable zany karazana afa-po zany tena satisfait mihitsy zany amin'le fanaovana zareo anazy. Za zany fa presque fa 1 an zay ato foana mihety zany. Efa polisan'andro ny mpanjifa efa tafakatra 7 zany rehefa sabotsy sy andro fety anton'izany efa 70 taona ny teto ity mpanety ity. Ankehitriny vahiny mpanao politika olon-tsotra maro no manjifa eto. Raha nataony kajy volan-tapitrisany isam-bolana no ampidirin'izy ireo. Fa hitokana malo hoe ny fohy be toerana misy ny fisemare etsy akady fotsiny arabe izao ny mpiasa mivondrona amin'ity sendika ity fanoherana ny fanalana ny tranon'ny sendika eo amin'io toerana io no anton'izao fitokonana izao raha ny fanazavana misoratra ara-dalàna amin'ny fisemare ny tany ary mpandrara amin'ny fanila amin'io tany io no mikasa haka izany amin'ny alalan'ny certificat de situation juridique avy any amin'ny sampandrara ny fananantany. Fanampanazavana. Fa mikasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray ny verina indray ny asan-dalo any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy, dalo ny lavolefina sa dalo amperinasa ny alarobia maraina farany teo, dalo maromaro nanafika tao Manongaroa, Betroka, olona iray ny maty, omby 7 ny lasan'izy ireo mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo no nalefa nanampitosika tany an-toerana ankehitriny. Fanampanazavana. Mitsanga tamin'ny toerana teo Manongaroa. Izay zany no rasan-dalo mitsanga taty fa tia miverina ndongatra le asan-dalo dia rehefa hoe dalo io sy dalo ty miova olona ray no maty tamin'ny famasian-dalo io zany olona anankiray dia ny vaovao farany zany olona anankisivy ny lasandreo malaso ireo. Maro be moa vaovao nandita any Antananarivo hoe misy prise d'otage misy olona maro be maty zavatra marina zany. Ka midina moa zany efa nisy ny renfort nalefany zareo avy any Antananarivo efa ao anatin'ny mandinika amin'ny paikady hiadivana amin'izay ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana zao. Raha tsy hivina dalo ny ovafo misa 304 no lavolefona namerina ny fitaovam-piadiana teny amin'ny volana novambra 2024 tany amin'ny komina 40 tany Amboasary Atsimo raha ny fanazavana entin'ny mpitandro ny filaminana ny Betroka mbola tsy nisy alohatry dalo ny ovafo any an-toerana fa mbola andalo tany aloha ihany no manao ny asany hatramin'izao. Fa lafim-baovao kosa indray ny ampiefatra ny chaîne amin'ny Canal Plus ho an'ny mpanjifa manomboka amin'ity volana aprily ity ireo mpakafy ny fanatanjahantena no nomena fahafapo amin'ity tolotra ity raha nambaran'ny tompona andraikitra raha ny fantatra moa dia hatramin'ny 5,4 ariary ny fanjifanana ny tolotra io hatramin'ny fiandohan'ity volana aprily ity no faran'izany nahafahan'ny mpanjifa n'ity orinasa ity nianoka ny fahitalavitra vahiny ara-panatanjahantena izay fanampanazavana. Dia amin'ny à partir manomboka amin'ny tolotra évasion zany no afahana maka ny option io ho an'ny mpanjifa efa manjifa ny bouquet rehetrarehetra moa le ataontsika hoe bouquet tout canal zany dia maimaimpona izy io tonga dia ao anatin'ny chaîne ny avy hatrany le izy.
maresaka avy any ivelany ray taona katrok'androany no nakana ankeriny fa ankizivavy 770 kilasy mandry mpianatry ny lycée tany Nigeria ny 770 amin'izy ireo no mbola eo ambany fifehezan'ny vondrona Boko Haram hatramin'izao fotoana izao tao anatin'ny tamin'ny taona 2014 mandina ny 2 arivo ny ankizivavy amam-behivavy nalaina ankeriny fanahirina amin'ny sarin'ny France 24 4 avrily 4 arivo 4 avrily 5 arivo feno herintaonandroandry no nakany vondrona Boko Haram ireo ankizivavy mpianatry ny lycée tao Chibok faritry Borno any amin'ny faritra avatra atsinana Nigeria faritra izay itoeran'ny foben'ity vondrona ity ankizivavy 70 no mbola tazoniny ity fikambanana islamista ity ankehitriny raha ny aliny 4 avrily 4 arivo ankizivavy 770 no nalainy ankeriny tao amin'ny fitaizana kilasy mandry iray mandidina ny 12 hatramin'ny 17 taona ny salataonan'ireo ankizivavy nalaina ankeriny ireto omaly olona anjatony avy amin'ny Bring Back Our Girls nanao fitafy menamena sy nanampim-bava no nidina andalambe tany Abuja renivohitry ny faritra mitakiny amitsorona ireto mpianatra ireto raha ny fanazavana nentiny solotenan'ireo mpanao fihetsiketsehana azo nataony ny soroka ny toy izao tamin'ny fandraisana tan'ireo tanora saingy tsy vitan'izy ireo izany raha tsy ahivina fotoana fohy taorian'ny fakana ankeriny mpianatra ny 7 amin'izy ireo no tafatsoka tao amin'ny faritra nitazonana azy herinandro tato eoriny 14 avrily ihany koa no nilaza ny filohan'ity vondrona ity fa izy ireo no tomponantoka tamin'ilay resaka kidnapping tanjony varotra ny ankizivavy lasa andevo ny fianakaviana izay tsy manana fifandraisana ary tsy mahalala ny momba azy ireo intsony amin'izao fotoana izao manoloana izany ihany koa manoana ny hetsika ataon'ny Bring Back Our Girls mitakiny amitsorana ireo sisa ambiny any amin'ny Boko Haram nivady ny filoha Obama malala nazo ny prix Nobel de la Paix ary ny filoham-pirenena nigeriana vaovao Muhammadu Buhari manambana ny ala amin'ny fampiavanam-pirenena izay tarihiny FFKM marika Ravalomanana ny fifidianana kominaly herinandro nisy kafa ny fametrahany antotan-taratasy filatsahako fidinina manerana nosy mbola very any amin'ny fikarakarana izany ny ankamaroan'ny kandida fantatra fa tsy hita ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fifidianana ny fiara-tsilaitram-balan'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ankehitriny amafy ny fihetsiketsehany mpiasan'ny ADEMA raha toa ka tsy valian'ny fanjakana hatramin'ny rahampitso ny fangatahany izy ireo kolotsaina iompana amin'ny andraikitry ny trano kultoraly AFT Andavamamba sy ny musique du monde ny fandarana tafatafo amin'ny onjapeo ny 7 rahampitso izany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity veloma tompoko Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.